Titosy toko faharoa ry havana. Titosy toko faharoa. Le andininy fa 12 no iangatsika amin'ny anaran'i Jesoa, fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra hatreo. Efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny afatra ho antsika androany dia faran'izay tsotra dia ny hoe andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Averiko indray ilay miandrandra manantena. Antenao andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ilay afatra ry havana. Raha misy voambolana amin'ny ao amin'ny Baiboly tena hoe sarotra zavaina ry havana, dia hoe voambolana hoe fahasoavana na grasin'Andriamanitra ity. Nefa moa tsy maintsy azavaina ilay izy dia tahak'izao ry havana no mety azahoana manazava azy amin'ny fomba tsotra sy fohy. Ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra. Ka fitiavany mahatonga azy hiasa hamonjy antsika mpanota. Izay ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra mahatonga azy hiasa hamonjy antsika ry havanao. Ary dia izay le afatra androany hoe andrandrao izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Raha toizana dia hoe ninona situation, ninona problème, na problème ara-panahy zany, na problème amin'ny fiainana andavanandro zany, ninona lafim-piainanao, io problème io ry havana dia antso anao hiandrandra ny fahasoavan'Andriamanitra. Andrandrao, antenao fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa jerena le 12 ny asa voalohany ataon'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny hoe efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra. Mamonjy amin'inona fahasoavan'Andriamanitra? Mamonjy amin'ny fahotana rehetra, amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra dia manana fahotana izay manandevo azy daholo. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mamonjy azy amin'izany. Zary havana, inareo menakavy ireo koa isika rehetra dia samy manana izay hoe fahazaran-dratsy mamatotra antsika. Ary fantatsika tsara fa tiatsika hialana. Fa tsy afaka tsy afaka. Ary izany ilay fitiavan'Andriamanitra. Tia olona hoe mpanota, tia olona ratsy toetra, tia olona tsy mendrika ho tiavina. Izany io fitiavana io. Fa no ilay fitiavana dia hoe miasa izy hamonjy ny olona io. Ary ny tena mampieritreritra nge, ilay olona hoe andevo ny fahotana io, matetika izy tsy mieritreritra akory hoe za nge ka mila famonjeny. Fa mianina amin'ilay situation spirituelle izy. Fa izay ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra. Miasa, fitiavan'Andriamanitra. Miasa hamonjy antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Tonoa ny havanary, tonoa ny am-ponao, faritao an-tsainao hoe tena ho anazy ny teny izany Tompo. Io ary, za mbola ohatran'izao, za mbola ohatran'izao, tsisy mahafantatra hoe za mbola ohatran'izao. Fa andrandraiko ny fahasoavanao hamonjy amin'izany fahotako izany. Izay aloha no ataon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa lery amin'ny 14 ry havana, mameno izay fanazavana izay. Le 14 dia manao hoe izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, efa voalaza teo, mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy any adiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Le olona vonjen'Andriamanitra amin'ny fahotana ohatran'izany, dioviny amin'ny fahalotony dia hoe atsonya tendreny ho amin'ny asa tsara. Fa jereo tsara le ordre ry havana.
avodany a dia dioviny a dia miasa tsara. Mety matetika ny olona miazakazaka hoe za anao dekona, za anao mpiandry, za anao pastera mihitsy aza, asa tsara zany. Anao hititra sampana amin'izay fivoatra zao sotra zao dia hitanao le olona avy eo tsy mahatozo hatramin'ny farany. Na mahatozo hatramin'ny farany izy fa malaindaina kamo, tsy asidy hoe amin'ilay fanompona. Satria maninona ry havana? Satria mbola misy ota mitambesatra, mbola misy fahotana mamatotra dia hoe ohatrany hoe manelingelona n'ilay azakazaka. Dia tsy eo amin'ilay tenin'ny Paoly hoe mazoto indrindra. Sady tsy mazoto indrindra izy, tsy mazoto akory. Eo isika sain'ny tompo mandiny tena ry havana. Sain'ny tompo mandiny tena isika. So dia isika zany mbola hoe atenin'ny Hebreo hoe hitambesarany zavatra maro, mba ny fahotana izay malaky mahazo atsika, ka tsy mazoto isika, tsy mazoto indrindra isika amin'ny asa tsara. Tsy maintsy avotana isika, tsy maintsy diovina isika. Isika manana le tetikasa ankizy krismasy, les enfants de rue alaina. Dia taominao amin'ny Jesoa. Jereo tsara fa zay mihitsy le atao alaina izy dia hoe afahana amin'ny fahotana izy. Fa en même temps tany anaty loto izy dia diovina izy. Zay vao scolarisena izy. Fa ohatran'izay tsy savana itsika. Afahana amin'ilay fahotana, ilay fahasaran-dratsy ohatran'izao diovina satria tao anaty falitontsika zay vao ampiasaina amin'ny asa tsara. Andrandrao fahasoavan'Andriamanitra ry havanao. Ninona tsy famendrenao, ninona faratsianao. Ainy manafaka anao amin'izany ary ainy manadio anao amin'izany. Zay le fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra, mamonjy amin'ny fahotany rehetra. Fa ny amin'ny telo mamonjy ty farany ry havana. Mamonjy izy amin'ny fahoriana rehetra. Tao manko le mamonjy amin'ny fahotana, ty mamonjy amin'ny fahoriana, amin'ny fahorim-piainana. Zay le izy ry havana. Ninona problema ampiainanao? Averina indray. Ninona problema ampiainanao ka miteraka fahoriana, na fahoriana kely na fahoriana be? Antsoanao zany hiandrandra fahasoavan'Andriamanitra. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra hamonjy anao amin'ny fahotanao, anadio anao dia aniraka anao amin'ny asa tsara ary azoto indrindra ianao amin'izany ary fahatelo hamonjy anao amin'ny fahorianao rehetra. Zanaka malala ianao. Faharoa ry havana dia zao, eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo, mampianatra antsika. Zay ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra faharoa, mampianatra antsika. Zany zanak'Andriamanitra zany ny ahafantarana azy, tia mianatra ary manaiky ampianarina. Zay le izy. Fa tsy hoe pastera zao dia tsy mila mianatra intsony. Rehefa mamaky ny biografia reny ngezalahy ny finoana reny ianareo, sans exception, rehefa antanina izy hoe inona ny tianao ho tadidiana momba anao, na inona ny zava-dehibe tao amin'ny fiainanao, na inona ny heverinao hoe toetranao, dia hoe tia mianatra, tia ampianarina. Jereo nge biografia rehetra ry havana. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra hampianatra anao ary meteza ampianarina. Mampianatra inona? Ozy izy andiny faharoa ambin'ny folo hoe mampianatra antsika handa inona? Zay toepana tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao. Ray izay. Ary mampianatra antsika ho velona amin'ny reo mahay tsenjery an'izany fantatsika ny zavatra tokony ho laviny ary fantatsika ny zavatra tokony tratrarina satria onony mendrika eo anatrenan-drano. Fantatsika tsenjery zany fanazana anareo tsy mahatanteraka an'izany. Ary zay le afatra volamena androany andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra ampianatra anao. Andrandrao izy ampianatra anao anda. Tombony testamenta vaovao par rapport amin'ny testamenta taloha ry havana dia zao. Fantatsika tsara ny hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra, aza mijangajanga, aza manan'Andriamanitra. Haitsika tsenjery zany fa tsy tanteraka.
ary raha tenenina mety tsy manatsiny ihany ry zareo to amin'ny testamenta taloha fa tsika tsy manana excuse satria ny fahasoavan'Andriamanitra zay manomeny ny teny iny fahasoavan'Andriamanitra ny manome hery hanatanterahako an'izany teny zany tsy ny heriko ry havanao no hanatanterahako n'izany didy zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay mahasarobida le fanekena ataontsika mandray moa atao plivava le izy tatata zarana dia manaiky ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no enkinako hatanterahako zany tsy za fa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no iankinako. Andrandrao hoe fahasoavan'Andriamanitra dia ho gaga amin'ny tenanao na hoe ohatray za mbola tamin'ny début ny confinement reny ohatran'izao za taloha ohatran'izao tsy naposiko afaka nefa afaka fahasoavan'Andriamanitra ny asa nazoko nanda ary tsy vitan'izany hoe afaka tena afaka fa hoe hoay mandeha mendrika ny fiantsonina hoe zanak'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-panahy ary azaka zao ry havana fiandrandrana ny fahasoavan'Andriamanitra fa zao manko rehefa jerenao indray ny 5:12 ny afatry Paoly amin'ny Titos zany karakara fiangonana zany a nolazao a sy ananaro ary andrarao a amin'ny fahefana rehetra Titosy a tenenao zany ny fiangonana anaro ny fiangonana rarao ny fiangonana ary aza vela isanao tsintsinanao no ny atano ranao rehefa tsy avelanao hiasa ny fahasoavan'Andriamanitra revana ho avy ny mpitondra fivavahana ananatra anao ary ananatra amin'ny fahefana rehetra hoy ny apôstôly Paoly dia eo ianao tsy esan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia eo ianao teny io indray ara ny jadona io indray ara famenga ny dictateur zay le izy ry havanao andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra handavanao amin'izay zay fantatrao fa tokony ho lavina ary andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra ampandehanao amin'ny toe-panahy mahafaly ny rainao any an-danitra. Fahamarinana fahatelo farany eo amin'ny 17:13 miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesoa Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia mahatonga antsika iandry. Tsy dia mazava le dikateny protestanta fa rehefa jerena ny dikateny dikateny iombonana io 17:13 io dia hoe toy izany no tokony iandrasantsika ny hasambarana antenaintsika sy ny andro isehon'ny voninahitry Kristy. Toy izany no tokony iandrasantsika ny hasambarana antenaintsika sy ny andro isehon'ny voninahitry Jesoa Kristy. Le fahasoavan'Andriamanitra zany mahatonga ny saitsika hibanjina fahasambarana ho avy, fahasambarana feno, fahasambarana maharitra. Zay ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mahatonga ny saiko hibanjina fahasambarana antenaina. Zao manko ry havana laza ny raha mahita rehefa mijery vaovao ianao amin'izao fotoana zao tena hoe isan'andro vaky zao mare olona mitaraina ianao hoe ny anay indray zay hohanina anio dia tedavina anio ary no hanina rapitso dia tedavina rapitso ary na dia tsy miteny an'izany ary ny sasany inona fa maro ny olona sahirana ny fiainana ka mitady zay hohanina anio mitady zay hohanina rapitso. Io nandikan'izany tsy misy olona zany ry havanao andeha hoe hibanjina zany fahasambarana antenaina tsy hita maso zany. Zay le problema. Nefa misy fahasambarana no manin'Andriamanitra ho lovantsika. Tsy misy olona sahirana amin'ny fiainana ka hitrehitra ho avy Jesoa amin'ny voninahiny. Eny efa reniko zany
fa ny aloha ny amen'ny viliako an'io atoandro problema. Andrandrao ny fahasoavan'Andriamanitra dia hanovany fiainanao zany. Ka na anaty fahoriana azy ianao, na tsy miova asa ianao, tsy miova trano ianao, fahasoavan'Andriamanitra isarika anao. Satria zay le teny le dika teny hoe toy izany no tokony iandrasantsika. Tena hoe miandry ianao, miandrandra zany fahasambarana ho avy zany. Andrandrao ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalohany hoe hamonjy ianao, faharoa hoe hampianatra anao, fahatelo hoe hampibanjina anao ilay fahasambarana antenaina. Fitenin'ny mpitoriteny ry havana dia hoe rehefa mijery antsika avy any an-danitra ny anjely dia tena hoe gaga, tena gaga amin'ny zavatra anankiroa. Ny zavatra voalohany mahagaga ny anjely dia ny hoe fitiavan'Andriamanitra raintsika antsika. Arak'ilay fitentsika tena kirana izy, tena kirana ny anjely mahita fitiavan'Andriamanitra raintsika atsika. Zay ny voalohany. Fa ny zavatra faharoa tena mahatsikaiky azy dia zao: fatan'ilay fahasoavana homanin'Andriamanitra ho atsika ry havana, fa dia tsy rahantsika zanaka ilay fahasoavana. Ary tena mahatsikaiky ny anjely hoe ils ne comprennent pas. Engane ka rehefa mijery azy mijery atsika ny anjely avy any an-danitra dia hiova hevitra izay ao isotry fitiavanao dia fantatro fa fiangonana miandrandra fahasoavan'Andriamanitra ny ao. Ho aminareo ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen.